andro any zoma fa volana janoary zany ato amin'ny tribunal administratif zany fa ho avoka rapomba officiel zany ny vokatry ny fifidianana tanàna aloha eto Tananarivo fa ao koa moa ny sasany ka efa amin'ny folo latsaka zao fa ny mpisara moa araka ny fijerena azy mbola tsisy tonga fa avakeo sisa angamba dia hanomboka izany lanonana dia tafiditra anatin'ny tantara Madagasikara. Eo anakio zao ny ministry ny ati-tany manao mangamanga dia ry tazatsika manao maitsomaitso vadiny candidat Nena Ntsintsoaina sy izy. Rehefa manomboka fenifeny koa moa ny toerana raha malala fa eto Anosy misy azy somary teriteriana fa hanomboka izy ity dia vitanareo amin'ny YouTube izy misaotra indrindra. Tale generali si tale nel Ministero di Sarana. Veneremo dei primi di Sarana sulla Manatchi, Monsieur le Préfet de Police d'Antanas. Veneremo Manakaja si Miramida si Civil, Arak Nenarambunacha, Nanikanareo. De Place Babi, Achaina, Tunga Manatchi. Amnenara Sarana, no Iarabaku Yanareo. Nyantong panasana dia Yanareo. Unaja Sarana, Saranituna, saya muka Jana Rekta, Mumba Jana Bintanana, Simpan Bintanana, saya natau atau natunggu faca ifaca, dia ditinggi Sarana, misalnya dia tom Fantatana. Na di Tribunal Administratif Tantanas Tamli 30 November lasa teo. Ho amin'izany ny fanajana ny fomba fitsarana dia omeko anao avy hatrany ny fitenenana Ramatoa Pampanoa mba hanaovanao ny haino. Ianareo tonga manatrika ity fitsarana ity kosa no sady dihery mpanohitra ho anay no voninahitra tsy hajaina ity fitsarana ity. Fa dia miarahaba anareo tonga eto izahay era-tsaina. Fampitroana anareo zao fotoana zao dia mahatonga anay hoe sy voninahitra ary fitsarana nonjay relasa sy mahampakatoa ity avokana. Andriamatoa filoha, Andriamatoa sy Ramatoa Taloha-tsaina isany. Ny lalàna sy fantsina
tamin'ny 4 aotra roapolo larana 4 aotra roapolo tamin'ny 7 septambra 4 dia manambara amin'ny andininy fa 7 fa ny pitsarana sahana miady amin'ny fanaovana fanjakana dia mamoaka amin'ny alalany pitsarana ny voka-pifidianana ofisialy farafahatarany 30 andro manomboka vanary namoahana voka-pifidianana vonjimaika. Tsy maintsy mamoaka ihany koa ireo didy pitsarana voalaza amin'ny gazety mpanjakana republika izy ary mampafantatra izany ao anatin'ny 7 andro manaraka ny fanambarana. Noho izany dia didy mavesatra tokoa ho anareo inanakina ny lalàna ny fansoranareo olom-boafidy hitondra ny commune mandritra ny 4 taona. Rehefa tao anatin'ny 30 andro dia voamarinareo avokoa na teo na tsy teo ireo fitoriana napetraka. Voamarinareo avokoa ny fifidianana tao amin'ny birao fanajam-bato miisa 429 manerana ny faritana Antananarivo. Ka tamin'izany dia nisy ny fanafoanana raha-pifidianana ben'ny tanàna tamina birao fanajam-bato, nisy ny fanafoanana raha-pifidianana mpanolotsaina tamina birao fanajam-bato ihany koa, nisy ihany koa ny fanafoanana voka-pifidianana ben'ny tanàna tao amin'ny fifidianana iray manontolo mihitsy. Ka tokony andidinareo ny hamerenana fifidianana araka ny voalaza ny andininy fahatelo amin'ny andininy andalana fahatelo amin'ny andininy faha-telonjato amin'ny lalàna flaky Teliabe. Nandritra izany dia tsy nitsitsaina mihitsy ny mpitsara ary rehefa noheverina fa ilaina dia nanao fanadihadiana fanampiny teo amin'ny rafitra mpikarakara fifidianana sy tamin'ireo izay mety tokony andraikitra teny amin'ny birao fandatsaam-bato. Ary ankoatra ny fotoam-pitsarana ny fikirakirana ireo atota taratasy fifidianana dia nihitatra mazara 30 alina tao anatin'ny orana. Ary izany dia anaovana azafady etony amintsika nametraka ny fifidianana ho raharaha ambony tao ireo nanandraha tamin'ny adina fifidianana ny mpitandro filaminana sy isika mpiasa mpitsarana tsy akanaraka satria samy teto avokoa isika miatrana vonona nanoana ny mpitsara mandra-pahavita zany pitsarana fifidianana izany. Mety fiderany ianareo satria noesenareo ny tahotra amin'ny tsifatripahalemana noho ny fidiana-tanindrazana. Ankehitriny dia 490 isanjato ny fifanonanana momba fifidianana dia voatsara avokoa ny alohan'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy na dia miandiny fa 5 ny lalàna sy mpantsiny narana 4 aotra roapolo tamin'ny 7 septambra 4 azy dia manome telo volana ho anareo farafahatarana anaovana izany manomboka amin'ity vaninandro ity. Ny ambiny moa dia mbola tena ao anatin'ny fifamaliana an-tsoratra tanteraka nefa heverinay fa tsy tokony ho ela intsony ny fitsarana azy. Koa raha ianao Andriamatofiloha ianareo mpanolotsaina fa navitatsaka sy andavany ihany koa ny andraikitra ankiny lalàna taminareo. Koa marananay ny teninay dia takinay raha sitraky ny fitsarana itony. Rehefa mozahanareo sy madihadinareo vokatra azo avy amin'ny birao fanadatsam-bato sy ny atota taratasy rehetra miaraka aminy. Voalohany ny ampamakina ao Andriamatofiloha ny didy abandalana ampiarina amin'ny didy izay avoaka. Faharoa ny anambarana fitsarana etony ny isan'ny toerana azo disitra pilatsam-kofidiana tsirairay sy ny anaran'ireo pilatsam-kofidia ary ambara fa volamy ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina eto amin'ny faritana Antananarivo. Fahatelo ny andidina ny hamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ireo commune izay foanana manontolo ny raha-pifidianana moa izany. Fahaefatra ny ampandraiketana izay rehetra nitranga teto ao boky fitraiketan-dralàna fitsarana. Fahadimy ary farany dia ny amoahana didy avoaketo amin'ny gazety mpanjakan'ny republika sy ampahafantarana azy amin'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena sahana fifidianana sy amin'ny solon-tena ny latsa-pifidiana sy ny lisitra ny latsa-pifidiana. Misaotra Andriamatofiloha. Arak'izany namatoa lehibe ny karakara angaviko ianao mba hamaty an'ireo andin-dalàna velona nanombo ny fisarana etona ho fisarana maefa amoaka ny voka-pifidianana raikitra momba ny fifidianana izay rehetra. Lalàna naharana fa 7 sy 10 tsy mpitahotra roapolo
mikasika ny loharam-bolan'ireo vondrom-bahoaka fizaram-pahefana, ny fombafomba fifidianana, ny fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny andraikitra ny rafitra azy ireo, ny amin'ny fanambarana ny vokatra raikitra. Andininy fahavalo amby sivifolo sy roanjato. Ny fitsarana amin'ny sanana fanjakana no mamoaka amin'ny fomba fifidianana raikitra amin'ny alalan'ny fitsarana raha ely indrindra ao anaty fotoana 30 andro manomboka valinandro amoahana amin'ny vokatra vondromaika natao ny rafitra nasionaly mahaleotena amin'ny sanana fitantanana sy ny fikirikitrana ny fifidianana. Andininy fahasivy amby sivifolo sy roanjato. Izy no manao ny fanambarana pavé-maso amin'ny fomba ofisialy ny voka fifidianana ka faritana manokana amin'izany isaky ny farifidianana, ny fitambaran'ireo mpifidy voasoratra analana, ny fitambaran'ireo mpifidina ndazabato, ny isan'ireo taratasin-dazabato fotsy sy na maty, ny fitambaran'ireo taratasin-dazabato manan-kery, ny isan'ireo taratasin-dazabato manan-kery azon'ny risika ny pilatsako fidiana tsirairay, ny isan'ny toerana azon'ny risika ny pilatsako fidiana tsirairay. Ireo pilatsako fidiana ambara ka fidy lehibe ny rakitra fanatanteraka sy fanofitsaina. Avoakany amin'ny mpanjakan'ny repoblika izany fitsarana izany ary efa ahafantarina ao anatin'ny 7 andro manomboka amin'ny amoahana azy ny rafitra nasionaly mahaleotena, ny sanana fitantanana sy ny fikarakarana fifidianana sy ny solotena no mety ahefan'ireo lisitra pilatsako fidiana voakasikizany. District d'Antananarivo 1, commune Benne d'Antananarivo 1. Ventanana voafidy. Andesitoena Franck Michel Nen. Avernidia. Panosena Oudina Nisa Inyambi Dimapou. Indépendant Andesitoena Oudina Laurence Nazo César Red. Nierka Nazo César Inyambi Roko. Indépendant Maël Kwakna Nazo César Tek. Mitim Nazo César Inyambi Roko. Par indépendant de la Pina Kapulumana Nazo César Ila. Avocat am Republika dalam ini hari anifasada tentu Yunzani di gereja Bokaskila. Amnena bicara menurut Baku yang dari saya kita kami karena masna tunda di komundan saya misalnya dari Australia. Karena sudah dari bagi tadi ambil ini yang mereka nak kita tahu. Anda perlu mahu ambil tujuh bin ketika darah. Anu baca, orang jenis negara, Jawa Barat, di tanda itu kembali bahwa kontesnya amsekan. Ulama mendapat ulama itu ulama itu apa? Araksani pelai Pak China dia Fargasadi kaya sobat kita pilih dari yang China punya Makutuna dan Nanadir di Jakarta Singapura Kulai Rasul dan saya buat apa